Istina? Zay food lovers. Coucou andranareo hoentinay eny Ivandreny toerana anankiray raha ohatra nareo ka mankafy sushi dia fantapatantrareo ny anaran'ity toerana andehananay ity no découverte tsara be tsika androany any amin'ny Sushi Panda. Sushi Panda eny Ivandry dia andao aritsika andao ary andao andao rakiza andao Jadi kami Sushi Panda dia nareu habis. Essa lala? Apa? Halo ya, Atia Patena Sarapi, Atia Fatu Falai Beati, Sushi. Sushi fonati fatu sushi beda beat. Dia ina ny tena tianareo aty ry Lolo? Sushi. Any Mathieu? Sati sushi be sama lagi. Nena sushi si pâte blanche. Sushi si pâte blanche. Sushi Panda tsika zany zao dia atondrainy amin'ny culinaire atsika manaraka dia ato dégustation atsika spécialité an'zareo moa sushi fa manao zavatra be dia be koa zareo dia ho asehoany maman salamy carte rehetra zao. On a fait tandrian les cadres. Les cadres. Les chants tsara be. Sady misy le sary iny ohatran'ny mitovy amin'ity. Mitovy amin'izy? Mitovy amin'ity sary ity le izy. Ie, le ao anatiny? Quoi ça zany manao guide anareo ato amin'ny cadre-ny Sushi Panda aty Ivandry misy anazy incroyable be satria tsy apozina mihitsy hoe aty Ivandry dia ahafahana mahita toerana ohatran'izao dia ahafahana misakafo sakafo moa rehefa eo andramantsika fa ny cadre aloha zany hitanay dia iny tantarainay anareo zao Tivanisy Mathieu zao reny hitanareo mihazakazaka reny dia papadira moa zany manao installation dia remarqué ny voalohany malalaka be le tokotany zany misy ohatrany coin chalet kely ohatran'izao ny aty ivelany misy extérieur ato dia misy intérieur dia ry amin'itsy plateforme itsy koa mbola izy mbola malalaka be dia reto zao ny table extérieur ery zay no anao andao andramana rehefa eo akoatran'izay feno verdure be aty dia feno karazana plante moa zany dia ohatran'izao misy allée tsara tarehy be dia ny tena nanamarika anazy dia ity jiro ity tsara be zao ity rehefa mirehitra amin'ny alina romantika be ohatran'izao iny dia tout au long n'iny sisiny iny dia manaraka an'iny dia amin'iny koa misy ohatran'izao hoentin'i Mathieu Stéphanie ontsika ery ambony ery dia misy piscine hono io mbola en maintenance moa zany le piscine fa rehefa milamina dia alaiko anareo ihany
dia zay faly ry Tivanisy Matio zay foana zany rehefa le mananjanaka zavatra farak'izay tianao hoe misy tokotany malalaka ahafahany ankizy milalao. Dia nefa ny ankoatran'izay misy koa ny intérieur dia hoentiko amin'ny intérieur indray nareo design tena hafakely indray. Dikan'izao zany ny atao anatiny afa mitsy colorier vert, rouge, noir dia misy nom de table dia misy anty ty moa zany tenen'ny Tivanisy Matio teo na marque zareo anatin'le carte misy anito amin'ny voalohany dia ohatran'izao dia misy décoration snow zany dia feno karazana baguette eny ambony table satria afaka manao choix hoe baguette ny hinananao sa couvert normal. Dia ankoatran'izay misy antony karazana ny moa zany vase dia misy rappel zany ohatran'ny hoe mivoyage ianao satria tony zavatra tony moa zany antsoina hoe pièce unique modèle unique dia misy feno karazany ato dia farany eto ny accueil comptoir dia misy anty ours ty koa ce plan tsara be dia misy cadre tableau sy misy anito ambony eto moa zany manao rappel foana hoe tsy eto Madagasikara. Papadina moa zany efa mijery menu izy hoe inona zany menu hoan'ny androany dia tantaraiko anareo ny menu atao amin'ny sushi panda. Sushi panda moa zany marihana fa misokatra 7/7. Atao amin'ny voalohantsika manana ny karazana salade sy ny poke bowl. Salade reo avy ny karazany misy pesto, apple, sexy taste, combe sy mango. Dia ato indray ny poke bowl. Poke bowl moa zany tena hoe natokana ho an'ireo zay tsy tia matavy raha manao régime sy ohatr'izany ianao nefa ao anatiny daholo ny akora rehetrarehetra. Dia io ny poke bowl. Variation de prix anzareo entre 18 000 ariary jusqu'à 35 000 ariary en moyenne eo amin'ny 18 000 ariary eo daholo ny. Manarak'izay sushi ama sushi panda. Ny sushi panda moa zany dia misy karazany ny sushi ato. Atombontsika atao amin'ny sushi mixte. Sushi mixte zany misy karazany be da be misy crazy, misy hoe I love, misy hoe plateau de sushi dia arakarak'izay ny nombrany dia manaraka an'izay koa ny tarifany. Ato indrayntsika manana ny hoe sushi cold dia farany manantsika ny hoe gourmet sushi. Dia io moa zany miankina amin'ny nombre an'le pièces ao anatiny fa le gourmet sushi misy foie gras. Dia tsy haiko nareo raha ohatra ny SD fa izay tena mankafy ny antsoina hoe ramen. Dia misy karazany 5 ny ramen atao amin'ny sushi panda. Misy ny ramen tofu, misy ny tonkatsu, crevette, boulette sy bacon ny ao anatiny, misy ny boulette de viande fotsiny, misy ny wonton, ravioli, dia misy ny fruits de mer. Dia reo avy zany ny karazana ramen ato. Ny tarifany arak'izao hitantsika izao en moyenne 20 000 ariary. Toizantsika ihany ny voyage culinaire antsika. Ato indrayntsika manana karazana nouilles sauté. Fiteny azy moa chaomian tsy dia haiko loatra fa dia hifonana aminareo dia 19 000 ariary daholo. Misy crevette, misy bacon, sasany poulet, misy végétarien koa dia misy au porc dia misy filet de poisson. Ato indrayntsika manana ny karazana satsuki na crêpe na omelette. Dia ao anatiny zany misy hoe ramen poutine zany zao hitako hoe création vaovao an'zareo rery angamba mbola manao an'izany. Misy karage, misy sushi cake, misy sushi donut. Ato indrayntsika manana ny riz sauté, misy an'le sushi.
dia misy a diffère manao diffère zareo a parany vietnamien vietnamien rolls hony a rouleau de printemps dia misy bobun dia manao diffère izy a ho anareo zany zay hoe tsy dia tena hoe tia le karazana sakafo asiatique dia tia misy biryani au poulet na cordon bleu de poulet. Dia marana koa ny salé misy ny burger manao burger koa zany zareo dia misy le Brooklyn dia misy le Tokyo dia samy hafa reo ato resaka Ocean burger chicken burger small steak burger 20 000 ariary daholo ny vidiny dia ato indray tsika manana le ramen burger XL zany hoe sady raha tia ramen ianao tia burger tia sushi ianao tia burger dia reto zany création vaovao anjareo koa tsara andramana. Farany misy ny atao hoe drink menu dia ato anatin'ny drink menu tia zany tena hoe boisson isan-karazany tia zao citronnade misy menthe citron glaçon anaty misy carotte citron misy ananas citron misy avocat citron misy corosol dia misy koa fruit de la passion 8000 ariary zany ny verre. Ankoatran'izay manao koa zareo soda dia ny ao anatin'le soda misy karazany safidy anao na coca na fanta na bonbon anglais na fraîche manao café koa zareo manao expresso ili dia manao thé gingembre manao thé infusion dia misy eau vive. Dia ohatran'izay zareo ny menu atao amin'ny sushi panda miandry sakafo amin'izay tsika zany passé commande dia tantarainay anareo eo hoe nanahoana. Efa lasa ny commande fa miandry sakafo alohatsika. Plateau fusion. Oui. C'est quoi tout ça? Tonga aty amin'ny sushi panda tsika dia araka amin'ny mahanarany hoe sushi panda zay dia sushi ny tena spécialité an'zareo. Tonga eto alohantsika zany ny commande androany dia misy karazana sushi be dia be eto alohanay tena amin'ny maso aloha dia efa mihinana satria ny décoration tonga dia tsara tarehy be ohatrany hoe mampanitra zany. Ahoana fahitanareo an'ilay décoration? Mampite-hihinana be. Ok, inona antsika zany? Ok, raha ny Tiffany Mathieu zao dia inona ny Tiffany Mathieu andramana? Papa, nena. Ty boly ty zany ty zany ny antsoina hoe plateau fusion, misy karazana sushi be dia be eo amboniny dia ao anatin'izany ho atoroko anareo eto ny sushi à base na mérou, filet de mérou, ty sushi à base na filet de sole, ty sushi à base na saumon, ty à base na thon blanc confit, ty sushi à base na saumon eto ivelany dia crabe, dia ankoatran'izay ty sushi à base na poulet, dia ty sushi à base na cheddar. Dia hitanao amin'izany tena fusion be dia be ilay satria sady misy poulet, misy poisson, misy crabe, misy cheddar dia hoandramantsika amin'izay ilay izy zao dégustation. Inona ny tia lahandramana Mathieu? Ato aloha tsika manandrana fa ty rehefa miaraka amin'ny maman any dia ty zany ty fromage aloha anandrana fromage aloha ty aloha voilà dia ty ny any Tiffany. Faut manger avec les baguettes, les dia
Moi, je fais goûter avec les baguettes. Wow, ça appelle les gens. Ils ont les réguliers en attenant. Assaisonné ça. Les cheddar, mais européen les boules, mais européen les gens. Des manana touche ce sucré les. Ça appelle les tirnes. Des les gens qui manta, na fatina mis cuisson les. Des andamakondaïa, ti, ça fait fatina reste comme tanana. Plutôt tanana m'a pas les éna. Des tia poulet, des ou à six sauces les. Là c'est une tisane nukmam sauce soja. Voilà. Et non. Non non. Mis poulet autant ni pané mis les alga, mis les phares. Des titres m'a apporté valeur ajoutée pour les sushis. Atena mis les tirs autant ni panique autant ni on mis tirna sésame autant ça rappelle autant grillé quel des ça rappelle mis tellement tir permis tu savoir c'était assaisonné quel marque mis sakamalo les ça nous a c'était ma pièce paquet de nenatunga de tanan tizan manasana de ti sushi à netana. Bon appétit les enfants. Ça va bien. Ni sushi ni spécialité japonaise. Des des restos japonais quand tu manges sushi des naman sont dans resto japonais. Des ananda pièce paquet un petit manarakti tia sushi filet de sol là. Des wanda matika les gens. Fa aluna quoi tu amni sauce soja. Ma métiroise zan ma pekatani kuan les sauce soja. Des dramatique am zele les gens. Ti là nem de disons les tirs Mario les gens. Comme les poissons. Et tiens, voter dans Milan de assaisonnement. Il va les faire autre manana kuma mamzer de tsara permis. Tu es tout à faire tout en zone fait pas. Il va faire smart travailler les. C'est ça bien. On fait comme ça quand on utilise les baguettes. Comment? Ah, d'accord. Attends, je vais regarder. Appelle un petit vanille moi pièce à paquet hein. OK. C'est pas comme ça. OK. Tu as une dégustation zana. Atomle saumon sushi saumon fumé le TikTok saumon. Dans ma tique fumé ça tu fumé hein saumon foot. De assaisonné que les étant donné oui. C'était moi m'appelle ça paquet S'il te plaît. Si. Appelle s'il te plaît. Ah, si quoi ça pille hein. Attends attends petit zavarti. Sinon on zapi. Quel foot. Wow. Donc ça, maman, si je ne sais pas. Wow. Maman, tu qui sorti, hein? Tiens, saumon. Tu mets la maman. Ah! Merci quoi ça pile, hein? Saumon frais, hein? De l'eau ça pile, tout le monde est à minutes, hein? Tiens, on a matique ça, tiens, sushi. Papa? Monsieur le maire, on a un crabe. Marie, a fallu sushi, ça, fondant, mais ils ont push. Si c'est que les fois tu as fondant, tu as tinti vanis mathieu bemitina, les poules de sushi cheddar, tu tindana damak sans les surimi, parce que c'est son nom qui est les familles na wasabi tu es à toquer le kilan, tu as été manip tapis, tu as nena, ça rappelle les sushis de tarata. Ça m'a donné ça a c'est bon Zouga. Je donne mis un bar et nous des mille na loc. Tiso hein, et une pem prendre à les crabes. C'est le saumon en boule. C'était na mis explosion de ça faire à paix en push.
ao anatin'ilay izy tsara be dia toizako ny dégustation koa apazana thon blanc ndray ty a thon blanc confit a dia misy maki dia reny a soja mamasana reo goanty a mitany hoe iny tsara mihitsy le thon dia plutôt manana retour somary fraîcheur kely kokoa ohatrany hoe mihinana ohatrany hoe salade ohatrany hoe le poisson à la belle durienne salade dia tsara le izy izay indray koa ny retour amin'iny anankiray igny dia hoandramantsika ty farany a filet de miro samy manany hanitra maha izy azy zany reo karazana poisson reo a dia ny anaty a asiako assaisonnement kely ohatr'izao ny nanako azy a mariako fa ny produit rehetrarehetra atao amin'ny sushi panda dia fait maison daholo sady produit frais tsara be ny zavatra rehetra izay tetiko dia tonga dia comestible daholo a dia tsara be tsara be ty anankiray ty satria le poisson misy somary misy masy dia hofaranako amin'ny ty avocat dragon wall amin'izy ty ohatr'izao ny ao anatiny a ohatrany hoe dragon zany ny présentation an'ilay izy misy oignon confit reny dia misy avocat zavoka misy zavoka dia anamako le oignon confit a tonga apporté goût hafa indray tena hoe zany tena hoe voyage tena découverte culinaire hafa mihitsy fa tena misy karazana goût be dia be le izy a dia ty indray a le oignon frite dia ty a tena misy tsiro ohatrany hoe omban'ny tsirona atody dia mbany tsirona légume zany ianao anatin'ilay izy tsara be dia misy sésame za zany a raha classetsika en tant que coup de cœur dia manana préférence amin'le boule de fromage dia manana préférence koa amin'ny ty sushi poulet ty satria tena misy prononciation na goût tsara be mihitsy le izy dia zay a ny dégustation koa amin'ny moment tsara zay zao dia zany zao mananjana rehefa nampilendalendantsika teo a i papadina dia tantaraiko anareo hoe inavy a reto parfum ana jus moa zany a crémeux eto aloha eto a ty a ny anomboana anazy a ty zany a natao hoe carotte crémeux arak'izao hitantsika izao a ohatrany milkshake reny izy dia ty a choco banane dia misy copeau de chocolat eo amboniny a ty misy carotte dia ty indray a betterave ananas andramantsika daholo zany rehetrarehetra zany a dia amiarahana ananazy a avocat citron zao a dia izy moa zany arak'izao hitanareo zao a tena hoe crémeux be a dia zany tianareo andramantsika voalosoko zandry ty asesitsika avy aty any a manandra ny Tiffany a ao aloha fa na maman zoky a manandra ny zoky a dia manandra ny zandry a dia maman farany dia andramako amin'izay zany a facilement lanko le izy a matafy be a atoko tsarany ameko ny Tiffany fa tia ny Tiffany be ty fa ela biziny nangataka an'iny teo ty aloha andramany lolo tantaraiko anareo ny tsirony heniko a le avocat citron a tena tsara be a atony tsara ny sucrany a doux be le izy a dia tsy heno mihitsy le tsy maheno grumeau mihitsy ianao anatiny tsy maheno grumeau ana avocat tendre be a ohatrany hoe nuage dia tsara be conseilleko be andramana sy matsio indray zao a ilay a carotte misy carotte ao anatiny misy carotte no tao anatiny
Tiako tena wow, tena Maintenant, je fais ça. misy citron kely amin'ny farany a. Miadosir an'ilay carotte a. Tsisy goûtéreux mihitsy ilay izy a. Dia le mampacrémeux anazy a, tsy le crémeux matavy zany fa atono tsara. Valoriser be les carottes, reny les carottes dia tsara be. Tiany amaranako azy a, fa tia indray zao ny andramantsika sady hafa kely a, mélange mbola sio, mbola tsisy nanao zany hoe betterave ananas zany. Zay ny etrehitra hoe fraise angamba ny tiana framboise nefa ny betterave ananas dia andramantsika. Non, ça n'est pas bien. Tsara be. Incroyable be le mariage n'ilay goût. Rehefa mitroky nareo a, dia heno aloha hoe zany le betterave. Dia avy eo a heno ohatrany hoe rakofan'ilay ananas izy a, dia nefa midobo ilay izy a, dia le crème a, en fait le goûtéreux le betterave zany lasa adouci a, dia ny sucre ny tena parfait. Conseilleko be koa ty anankiray ty, tena tsara be mihitsy. Faranako amin'ity chocolat ty choco banane. Misy copeau de chocolat eny amboniny eny ohatran'izao . Les chocos, choco de qualité. Si choco low cost zany fa vrai choco dia les bananes ao anatiny tena hoe juste subtil nefa to dia tsara be zany ny moa équilibre de goût an'ilay izy tsara be. Reto jus rehetra reto raha ohatra ka ataoko par classement dia bravo be aloha anty manokana satria les recherches zany tena direct manokana ny zay mi-préparer anazy tena hitako hoe misy recherche dia ny hitovizan'ilay jus rehetra équilibre de goût tena équilibré tsara ilay izy dia conseilleko be. Anao andao andramana amin'izay tsika anandrana sakafo rehefa avy nanandrana ny jus iny ty zany ny anisany hoe tena best seller an'zareo ty ny antsoina hoe yakisoba, crevette, misy crevette, misy bacon eny ambony eny dia ty ohatrany hoe aubergine ve ty sa courgette ohatrany nendasina zany beignet de courgette. Maman, attention, ma pas la baguette. Dia araka anandrana an'ity zany zay ezaka hampiasa baguette satria voyage culinaire aty à Japon zany aty amin'ny sushi panda. Inona moa ny anaran'ity teo zoky? Yakisoba. Misy bacon eny ambony eny tsy haiko natazanareo reny bacon reny ty. Hafa kely izy tsisy idirana misao mihitsy fa izy tena hita mihitsy hoe nouilles sauté japonais. Misy ohatrany sucré salé eny be le tsirona grain de sésame blanc dia miapporté croquant anatiny ilay bacon tena piko fa tiako be sady les pâtes tsara be no cuisson nanaovany anazy zany hoe tsy ohatran'ilay pâtes italienne reny fa tena hoe cuit amin'ny atono. Ohatrany mbola bouillie foana mihinana an'ilay mahinao an'ilay sésame amin'ny farany. Misy étape mihitsy zany ao anatin'ny vavanao ao dia misy ohatrany chou tony misy oignon misy carotte tena hoe complet zany. Asiako bouchée iray faranao anareo dia andramantsika reto tsara be miapprécier be an'izy ty indray crevette reto akaiky eto misy crevette dia misy beignet de courgette. Ity ohatrany beignet de carotte natao na moa zany lamelle ry zareo. Toizantsika ny dégustation fa alohan'ny andramako an'ilay crevette dia mangataka supplément zany Mathieu dia omena supplément izy. Tiffany, tu veux aussi? Dia anandrana an'ilay crevette amin'izay tsika ohatran'izao hoe crevette. Satria voalohany frais be ilay crevette. Ny assaisonnement efa mariné ilay izy maintsorina tsirona
ail, magnano assaisonnement na ail sy gingembre fa tena juste kely fotsiny dia misy tirana ina moa ciboulette tongolo maitso top andraha matsiko ty beignet ty ty beignet de courgette tsy be menaka mihitsy ilay izy tena hoe tsara ty ndray tena subtile be ny selany dia lasa afaka mi-apprécier an'ilay goût-an'ilay courgette ao anatiny ianao tendre les courgettes nefany eo anelanelany tendre sy croquant zany ny cuisson ty zao ty carotte ohatran'izao mitovitovy amin'ilay crevette teo amin'izany zany ny iarako manorana an'zareo maîtresse de cuisson satria ny carotte sy ny courgette tsy mitovy ny fahamasahana nefa quasi mitovy zao ny tsirony izany hoe anelanelany croquant sy ny malefaka zany tendre zay dia asiako boucher efa tena tiako be le normal ty raha best seller an'zareo satria tena ohatrany hoe goût unique zany le izy tsy mbola naheno goût ana nouille sauté ohatran'izany ahako dia hitako hoe point fort an'zareo koa les qualités de produits produits ao anaty misy bacon misy crevette ty ce sont des produits nobles zany dia tsara be hatreto aloha zany tena hoe voyage any Japon ny ataonay dia conseillné mbola tsy zatra nandiso fanantenana aloha hatreto fa tena tsara be daholo dia ty anisany hoe création an'zareo koa hitako hoe intéressant be le izy basina cheddar dia misy de lampe eny ambony dia hoandramantsika Tiffany's Mathieu moa zany efa nanandrana ihany teo miteno azy zany ny ankizy hoe ahoana ny tsiro fa Tiffany's Mathieu zany amentsika ray Mathieu dia amena ray zoky ty dia ny design an'zareo koa dia zany izy maso aloha ny mihinana voalohany zay ny vava hitako hoe soigné tsara zany izy tena hoe bien soigné dia ty anankiray ty andramako ho anareo manjakely le izy ohatrany hoe cadeau ohatrany hoe bijou tantarako anareo ny tapieny quoi croustillant be ty manodidiny ty mi-apporter goût croquant moelleux be le cheddar ao anatiny dia le vary ao anatiny amin'ny maha-sushi anazy tena onareo zany parfait zany tena parfait mbola tsy naheno sushi parfait ohatran'izany zany hoe tsy mahena be le izy tena hoe parfait le izy mantsy sasany hoe gluant be loatra sasany sec be fa izy tena hoe onelanelany dia assaisonné tsara le izy tena tsara be ty ndray zao no andramako anareo ty crevette araka zo hitanareo zao dia misy karazana sauce reny zany ohatrany hoe zay moa zany mampiavaka ny sushi panda ny saveur satria hoentiny mihitsy ianao mivoyage dia zany moa zao mahatsapa mihitsy hoe mivoyage dia andramantsika ty izy moa zany ny panurany tsy haiko ny hitanareo le ohatrany panure spécial japonais mihitsy zany hoe tsy n'importe quelle panure dia andramantsika vous voulez goûter loulou tiany loulou arany tsara be izy fa misy goût justement ohatrany masika kely matsiro mahafinaritra tiany indrina araka le teneniko teo misy goût
masika, matsiro, mahafinaritra zay a. Dia ilay saosy eo ambony tena hoe manova ny goût-na iray manontolo mihitsiny a. Dia double izy ohatry ny hoe les panures izany tena incroyable ny tsirony, tsara be. Dia fampianarana kely fotsiny a, rehefa mihinana sushi nareo a, indrindra hoe misy karazana saumon, misy thon rouge, thon blanc a, dia manana fazarana manisy citron kely. Fa tsara be miova ny goût-ny sady tsara hoe misy goût ohatry ny hoe acidulé kely amin'ny farany. Dia tia no amaranako ny dégustation quoi. Miaraka i-découvrir tsika hoe ino ty a. Fa ny zavatra ny remarqueko hoe misy gingembre zany ny zareo a. Gingembre ino moa zany ty? Confit fait maison. Hardcore be izy a. Manaitra ny paléanao zany. Sushi frity. Tia sushi frit. Zao koa vao hihinana an'izany sushi frit zany dia zao naovako azy. Tsy aloha hoaniko amin'izao a. Dia rehefa eo asiako saosy zay a. Ohatry ny hoe raha plat hafa izy a, dia mélange à chaud froid. Misy choc de saveur zany ao anatiny. Le ivelany a, le croustillant a, sady mafana mikarepoka, tsara be a. Dia le ao anatiny a, mitovy texture amin'ilay sushi reto a. Izany hoe tsy sec ilay izy. En fait tena hoe maîtriser ny zareo hoe normal raha hoe sushi panda ny anarany, tena sincère be amin'ny tenanareo. Araka anankiray a, araka ny teneniko anareo teo a, dia asiako saosy. Asiako wasabi kely ozy izy dina zany a. Tena hoe ampitiavana ho anareo a. Iny a, tena efa ezaka be mihitsy a. Ndramako amin'izay ty a. Samy hafa be ny goût fa assaisonné dia tsy assaisonné. Conseillako anareo a, raha ilay mbola mafana izy a, dia hoanao amin'izao. Ny ato ohatry ny nataoko teo. Ny sasany assaisonné dia sasany tsy assaisonné nefa tsara be daholo. Découverte voyage samy hafa mihitsy. Tsara be. Tena tsara. Amaranako azy a, asiako an'ity saumon ty. Za moa zany tena anisan'ny tena tia saumon a, fantatry dira tsara zany. Misy ohatran'ny saosy kely eo ambony io. Franchement, par rapport à les cartes, par rapport à les produits, c'est une qualité de produit satria. Ensuite, on a raison, produits nobles d'or. Nani cheddar, nani saumon, nan thon blanc, nan thon rouge, nan surimi, chair de crabe, mis avocat, reja, crevettes, tena hoe produits nobles. Dia za mahita hoe par rapport les prix anisan'ny tena mbola azo lazaina hoe mora ny zareo. Tena conseilleko be satria tena ébloui be zany tsy s'attendre tamin'izao ako dia faly voyage tena hoe découverte na vrai sushi. Dia ampapadiana zao anoro karazana rouleau de printemps anareo indray. Izako indray zany ny dégustation rehefa avy nihinana i maman Sara teo a, dia anandrana indray a satria sushi panda dia tsy tapitra hatreo amin'ny sushi ihany ny tena spécialiténa fa manao ihany koa izy a nouille zany, nouille sauté, yakitsuba moa izy teo a, dia manao ihany koa izy a rouleau de printemps. Androany a présenté commande tato a rouleau de printemps karazan-droa dia ho découvriavako le ray ohatra ny crevette dia ndray ty tsy tadidiko fa ho jerevantsika le izy dia ho andramako anareo. Rouleau de printemps moa zany dia ohatra ny karazana nem le izy nem fa tsisy cuisson légume ao anatiny dia misy viande dia hohanina amina saosy ty saosy ty ohatra ny saosy jaune ty
dia andramantsika miaraka eto ilay izy hoe ohatrany ahoana ny tsirony a dia inona ny ao anatiny. Za efa tena tsy mahay mampiasa bagety a dia efa lavilefina hoe tsy mety amiko ny bagety. Dia ity zany zao a ny rouleau de printemps zany a zao zany ny tena rouleau de printemps aminy a misy légumes ao anatiny, misy courgette, ity kosa to dia hitantsika dia misy pâte blanche, reny misy pâte blanche ao anatiny, dia galette de riz no enveloppe-na, dia misy an'ity grain de sésame noir sy blanc, dia misy carotte, tsy haiko nahitanareo carotte a, dia salady, carotte dia salady. Dia ho andramantsika ilay izy a ho atsoboko atao anatin'ilay saosy ohatrany hoe nem mihitsy zany hinanana azy. Ao a ohatran'ny rouleau de printemps poulet izy a dia misy tsiro mitondra fraîcheur be zay ao anatiny, izay tsy vitako midétecter. Rasa rô tsara be anandrana ve zoky. Wow, tena ohatrany hoe nem zany ilay izy a, ohatrany misy karazana ohatrany céleri a, dia misy avocat ao anatiny. Pique bouchée anankiray ity a, bouchée ao anareo any an-trano any. Frais be mihitsy ilay izy a, matsiro be ary rehefa mihinana ilay izy ianao ohatrany hoe mihinana ohatrany hoe mihinana crudité version hafa zany, tena tsara be. Conseil-ko be teo ho an'olona tsy dia tena hoe te hihinana zavatra be, tsy te voky be, tsara be ty au poulet. Dia andramantsika indray a ty anankiray ity izy hita hoe misy crevette ao anatiny a, dia ay dia le sésame eo amboniny miapporter valeur ajoutée be amin'ilay a satria mi-assaisonner an'ilay tsiron'ilay izy ihany koa. Malefaka be a, malefaka be ilay izy, misy ohatran'ny tsirona menthe kely na anatin'ilay rouleau de printemps, tena tsara be mihitsy. Ity saosy ity a saosy somary mayonnaise a, saosy aigre douce a, dia somary misy mayonnaise dia matsiro be ilay izy, tena tsara be. Wow, tena mi-apporter valeur ajoutée amin'ilay rouleau de printemps, tsara, tena tsara. Ohatrany hoe somary monté zany ilay mayonnaise dia misy ohatrany crémeux, tena tsara be. Dia amarana koa ny dégustation koa ity sushi ity a, dia arak'ilay niteny maman Sara teo tsara rehefa hoe poisson na fruits de mer dia asiana citron kely. Ohatr'izao zany ilay izy rehefa asitsika citron dia asiako saosy, dia asiako wasabi kely, wasabi kely fotsiny ohatrohatr'izay. Dia kely a dia asiako izay ihany aloha fa tsy asiako sakamalao intsony. Ty manasana rehetrarehetra any an-trano any. Dia zany amarana koa ny dégustation koa atao amin'ny sushi panda, tena tsara be ilay izy a. Rehefa miaraka amin'ny citron tonga dia miakatra ny tsiron'ilay sushi. Les poissons tonga dia miova mihitsy ny tsirony a, miaraka amin'ilay wasabi koa tonga dia milay be. Dia merci beaucoup. Tsy mitomany akory fa mainy wasabi. Fanangako jiaby fanameko anao satria anao mina lomolombo mbola mena, efa karakitagna ambony fitiavako anao sagnatria ny vavaka manjary anda isaigna, ka mbola zanao mazo magnantegna fa fitiavagna anao tsofery megna, ka mbola zanao mazo magnantegna hoe tsy anegnina anao afaka maraigna. Fotony ameko anao love, ameko anao tamtam, ameko anao money. Fotony ameko anao love, ameko anao tamtam, ameko anao money. Teke, 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 teke.
ataoko take love ianao teke Sasany amandio nefa ka fatra be aty le sushi panda. De ahoana ry zoky? Sasany amandio anay. De raha rivotsika mameny? Tantarany anareo ny cadre tao amin'ny sushi panda. Sushi panda. Izy tena za manokana aloha fahitako anazy discret be le cadre. Discret be. De nefany be vertu be ao anatiny vao miditra. Tia nisy matio zany tena nazakazaka eraky le tanàna tellement izy ngeza malalaka. Tsy manana habitude mihitsy ianao aux alentours d'Ivandry misy cadre ohatran'io sady misy intérieur misy extérieur. De ny marquena voalohany amin'ny extérieur misy an'ilay karazana ohatran'ny jiro mahafinaritra be romantika be izy raha mirehatra amin'ny alina. De ankoatran'izay malalaka le izy feno karazana voninkazo anareo amateurana voninkazo. De le intérieur indray misy décoration tout des rappels hoe any Japon safady japonais moa zany spécialité japonaise izy. De ny parking-ny azy tena malalaka be. Tena en somme zany le izy sady classe le izy ny épuré nefa mirappelle le Japon de nefa misy tokotany malalaka be afaka ivalaparana tsara. Ditako hoe le signe de piste koa tsara fipetraka satria mora hita kely le izy na le panneau aty ivelany zany na le panneau manao direction hoe atsy misy anazy de ohatran'izay ny cadre ao amin'ny sushi panda. Arak'izany ny notre cadre zay omena any amin'ny sushi panda dia 9,5 sur 10. 9,5 sur 10 tsara. Tena manana capacité be le toerana manana ina moa zany mana potentiel be le izy satria ohatry ny tsy eto Antananarivo ianao efa eny de mijanona daholo fotoana. Bravo be. Service mahafinaritra be satria zay zany tsy mahatsy de tapa-kevitra zareo fa tonga aminao toerana iray hoe eo avela ve tsika ny sakafo sao anatiny de nefa zareo serviable be tambon'olo zay vao tonga de hoe andao eo avela teo zany installena de teo zay de avy indray mivadikevitra zay hoe andao hiditra ao anatiny de tao anatiny indray nanaovana couvert spécial. De hitako hoe serviable be zareo de anisany service tena point fort zareo le manao livraison. Oui, manao livraison izy d'ailleurs nanomboana sushi panda en livraison tôle de en ligne aloha de avy eo izy nanokatra point resto amizay. Ankoatran'izay ny ao amin'ny sushi panda raha tsy fantatrareo de misokatra 7 sur 7 amin'ny folo maraina katramin'ny amin'ny 6 ora sasany alina 21h30 zany izy no midy sanandro na latsinainy na talata na jour férié 7 sur 7 mihitsy zany misokatra foana. De farany raha ohatra ny ianao manana événement de afaka privatiser koa zareo ho an'olona tena fanina sushi zany raha tianao hoe soit fety sushi fotsiny na hoe fety ramen na hoe sakafo japonais fanina japonais de makane sao de afaka manao fety nareo zay tia japonais rehetrarehetra. De arak'izany isoranay manokana serviranay tao moa zany i Patricia. Merci Patricia. Hitanareo amin'ny sary io de isorana manokana koa i Alciris surtout moa zany i Al hitanareo amin'ny sary io zareo moa zany ny fondatrice ny sushi panda. Bravo be. Merci beaucoup. De ny noty ny service omenay any ao amin'ny sushi panda dia 9 sur 10. 9 sur 10. Bravo be. Bravo be. Fotoana tianay sy dina indrindra ty farany ny sakafo. Sakafo amin'ny sushi panda tena efa betsaka ny sushi nandrama tompoko teto amin'ity firenentsika ity fa tena hoe résumé any sushi ao amin'ny sushi panda tena hoe bravo be, tena tsara, tena tian'zareo le izy sady hain'zareo. Zavatra tsapanay zany en résumé tamin'ny sakafo nohanay tao
passionné be le olona manao anazy eo ambadika eo nanao recherche be satria presque zavatra personnalisé sy revisité daholo ny zavatra mampiasa produit d'exception zareo produit noble daholo zany produit ampiasainy produit frais de tena afapo be zay tena afapo be tena farasy afapo ary rara zany hoe manao andao-drama zay ka hoe tsy de misy si bémol na tsy de misy tenena fa tamity zay tena afapo tena bravo be conseillernay be anareo ny ao amin'ny sushi panda inavy zavatra nohaninay tao ina le papa nena zany nisy plateau anankiray zay nohaniko natsoina hoe plateau fusion io plateau fusion ma fusion azy misy karazana sushi be debe teo amboniny tena misy hoe sushi cheddar misy maki ihany koa misy sushi à base-na poulet misy sushi classique misy andreo trondro sole meru ary saumon de misy ihany koa ny resaka sushi maki à base de thon blanc de misy maki à base-na crabe surimi zay le izy teo de fahamariko akoatran'izay tena en fait le izy misy explosion de saveur iny zany tena anisany nanamarika anay sa hoe vao mihinana zavatra anankiray anao de savoureux be daholo ary tena misy équilibre de goût zay matetiky tsika rehefa mihinana sushi de soit le izy maina be soit le izy matsatso soit marquille le izy soit hoe le tsirona alga ny heno fa le izy zany tena hoe ny voyage zay voyage ohatrany hoe tsy teto Tananarivo tsy teto Madagasikara fa tany Japon de tena le vrai sushi zany hoe le maîtrise le riz ao anatin'le izy tena incroyable satria goûteux daholo zavatra rehetrarehetra andramana de nany tena marqué ana le dragon moa le nandramalahy iny oui les sushi dragon de iny tena tsara be satria ohatrany misy oignon frit zay eo ambony de nefa ny ao anatiny misy avocat de tsara be tena tsara de misy en fait le izy misy hoe sushi somary axé ohatranao re zany somary axé kely izy crudité de misy sushi indray somary axé kely izy ohatrany hoe vary sy laoka mihitsy no hanao tena tsara le izy en somme tena tsara nisy an'izay nandramany mao tsara zay koa sushi frite le izy fa io zany maki frit tonga de frit le izy de misy ohatran'ny panure zay de ny anatiny misy thon ohatrany tena tsara le surtout mafana ho anareo tena ina mo choc thermique chaud froid zany zay no tsapako tao anatiny izy de le izy tena important be les sauces zay zany vao tsapanay hoe important les sauces important le misy gingembre confit fait maison les autres fait maison daholo akoatran'ny algue angamba sisy tsy fait maison ny wasabi de wasabi to de kofona papadi kofona rehefa manao wasabi zany de ataova miaraka aminareo foana modération de am'izay mba tsy manino de nena ndray anisan'ny best seller an'zareo sady tena hoe voalohany koa ny hoe afapo be tamity anankiray ty yakisoba crevette de nisy tempura teo akaikiny carotte sy courgette tena tsara tena hoe tsisy idirany amin'ny ohatrany hoe misaona le nouille sauté zay nandramanay ailleurs fa tsara be fait maison koa le patiny tsara be na saison moa misy bacon zany eny tena eny tena tsara mbola eny zany mbola tadidiko be le goût-any izy de akoatran'izay nisy karazana jus crémeux smoothies mihitsy zany alasana hoe smoothies mihitsy le izy smoothies base-na misy anankiray teo betterave sy anana tsara be le mélange tena zay vao nanandrana zany de misy chantilly eo ambony zany moa smoothies zany tena tsara be mihitsy de misy koa chocolat banane chocolat onctuosité de misy carotte orange izy teo citron ohatra misy goana citron fa tsara be le anankiray citron zay tena coup de cœur ty zavatra ty anankiray ty nareo ty zatra an'le citron sy avocat
fa smoothies avocat citron ny sushi panda C'est le must. tena must tena Parfait. couture malefaka be ohatran'ireny mihinana yaourt wow tena Ça rappelle izy crémeux le izy Crémeux, nefa be, sans être tena hoe crémeux. écœurant C'est ça. parfait ny en globalité zany zareo tena hoe justesse équilibre de goût ao daholo ah ouais tena hoe tsy zatra mamy be io tsy zatra masira Le be fraîcheur. fa tena hoe tsaratsara frais de aveo nanazana rouleau de printemps zay spring rolls en fait tsika azy amin'ny teny anglisy les rouleaux de printemps tena les rouleaux de printemps ohatran'le vietnamien mihitsy misy an'le galette de riz zany de ny ao anatiny misy tosina manta kely zay wow ao aoriana tena wow mbola mangirisy zay sidina satria zay moa zany ma hoe folo versanay zay tena passionné de rehefa ohatra ny ka hoe passionné ny manandrana zavatra hoe nataon'olona avec passion de enao ny fitiavany olona nanao io enao ny recherche nanaovan'le olona n'le izy fa tsy hoe manandrana fotsiny hoe comme ça de tena bravo be tena c'était excellent conseil zany bravo be tena zay farany angambany miana amin'ireny koa zay tsy sushi any zany eo amin'ny sushi panda fa iny ny tena spécialité an'zareo fa manao koa izy hatramy ramen japonais manao koa izy riz frite manao izy pour renverser les classiques de la cuisine chinoise et particulièrement japonais ohatra zany nareo ka tia cuisine japonaise de conseillné be anareo amin'ny sushi panda satria manao découverte nareo ary manandrana zany hoe plat japonais revisité tena hoe sûr zay fa ho afapo tanteraky nareo satria zay afapo de tena sincère be zay misaranareo c'est super zay de araka zany ny note sakafo zay omenay eo amin'ny sushi panda dia 9,75 sur 10 tena bravo be tena excellent tena hoe excellent tsara be tena hita hoe le passion zany no mitoetra de mérité le tena conseillenay be tena conseillenay anareo de c'est zay ny aventure anay aloha tao amin'ny sushi panda raha tianareo vidéo de aza misalasala mipartage anazy aza misalasala mi j'aime ny page Facebook YouTube Instagram sy TikTok ny DNDS Family de faly be foana zay fa mitombo isanandro nareo de izara vidéo ampitiavana be anareo foana ny DNDS Family sy ny équipany de isaorana manokana moa zany fa efa tena manana équipe de production manokana manana équipe na communication manokana ny fahasoavan'Andriamanitra de orika mampietsina be nareo andao andramana foany take it, I talk take love and no.